lafi ny marobe ozy izy nanovan'ny atenomeran-doolona etsika androany mahakasika ny saranga rehetra. Ny saranga voalohany zany a dia ny maha-olom-pirenena dia nisy avao amin'ny atenomeran-doolona na meraha maraina tao amin'ny banque de sang, misy teo amin'ny 7 teo izy ireo. Dia ny tany amin'ny maternité ambe felatanana izay vehivavy rehetra teraka sy marary tao androany a dia nanaterana body fotsy a 500 sy sakafo maivana mifanaraka amin'izay. Ny fahatelony a dia teto amin'ny HJRA ho an'ireo marary, vehivavy marary sy tanora marary vehivavy a voan'ny mamiadana. Ny apahany anankiray ndraiky kosa dia nakeny amin'ny 67 hectare eny amin'ny Fizoma izay misy fikambanana zokiolona 70 ka misy vehivavy eo amin'ny 700 eo zany a nanaterana vary, savony, labzi. Dia nahazo koa ny mpianatra zany, ny ankizy any amin'ny lycée Jules Ferry, ny ankizy vehivavy a nomena fanentanana fampahafantarana an'izany hoe inona moa ny atenomeran-doolona, inona ny andraikiny, inona ny tokony fipetrany eto amin'ny firenena, satria ireo ankizy vavy ireo a anala fanadinana ary ho anisan'ny mpitantana any aorinany. Dia ankoatra ny fanentanana nataon'izy ireo zany a dia nizarana chocolat koa izy ireo. Any amin'ny foyer de vie toerana anankiroa any Andrainarivo sy ny namany a dia nanaterana body fotsy a, vary a, savony, labzi ary sakafo maivana ohatran'ny farelaka. Ny manarak'izay a dia tsy ho adinony mpiasa eo amin'ny atenomeran-doolona koa fa manana an'ireo le reny izy. Ny reny a izay tarihan'ny vadiny filohan'ny atenomeran-doolona sy ireo bureau permanent dia mba ho tsarovan'ny mpiasa zany. Ary ireo samy mpiasa amin'ny atenomeran-doolona 420 koa dia anana ny anjarany amin'ity andro ity. Izay zany a ny sehatr'asa rehetrarehetra nandraisan'ny atenomeran-doolona andraikitra androany amin'ity varomarsa ity, izay lazaiko hoe nahazo daholo ny sokajin'olona rehetra, na ny tanora, na ny lehibe, na ny marary, na ny sahirana.